Ampifaliana trany a noentina iarabananao any tokantrano any a tonga soeto amin'ny fandaharana Herisetra Teboka. Isaorana sahady ianao hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ny androantsika dia iresaka momba ny 13,700 a. Iresaka ihany koa tsika ny momba ny violence physique et sexuelle na ny herisetra ara-batana sy ara-nofo. Fa alohan'ny tena anoboan'ny fandaharana, andao aloha tsika hanaraka horonan-tsary kely. Anao zegny tia gâteau vantoko. Mandeha. Sakafanahy ianao androany. Angaty isan'andro. Atsoazoko. Merci. Fa karaha ty vantoko. Alohantsika andeha hoandry. Anko antsika miresaka tsara. Ino koa? Kaiky azovy. Tiako 113. Andany andro io foanao. Efa lamiko edy jiaby ao. 813. Tsy navitanao fika atao aminazy io. Tsisy 813 ho azonao io. Fato koa zao sady naolana. Mba vonjeo a. Inona tokony ataoko dia aiza ny tany Ohatsy alea. crédit. Ohatsy ianao zegny. Mba toroe. Tsisy appel afaka ataonao amin'ny téléphone io. Sady naolana amin'ny vonoany. Araka ny mahazatra dia manana vahiny ny fandaharana Herisetra Teboka. Ny amin'ity androany ity aloha dia efa niaraka tamintsika tamin'ny herin'ny any izy fa mbola niverina indray tsy zakory izany fa raha betalianina rovo arimboangy tale jeneraly ny fampivoarana ny vehivavy avy ao Ministeran'ny mandrosa ianao. Falmerabanao indray Laura dia falmeraba ihany koa ny mpijery. Falmerabanao tonga soa indray petrapetraka. Ia, misaotra betsaka. Araka ny efa mahazatra dia tsy mifandray tanantsika. Ie, sady ajanona lelanelana iray metatra. Fanontaniana verimberina tatoato anisan'ny manitikitika ny mpijery na ny tokantrano any ihany koa dia hoe ohatrany ahoana tsara moa ny fampiasana ilay 13,700 na 813. Ia. Ny fomba ampiasana an'ilay 13,700 aloha dia tsara ho fantatry ny olona fa tsy mila crédit. Izay foana manko ny tena olana amintsika malagasy izay tsy manana crédit. Tsy mila manana crédit ianao fa maimai-poana ny antso izay ataonao amin'ny 13,700. Kaiky misy 813 igny zala. Nandeha fotsiny appelinazy. C'est possible. Zanahary mba ataova tsy misy 813 io. Ngataoko aminao. Ataova foana 813 zay. Ataova tapoka ho azy appelinazy io. Zanahary. Ataova tsisy 813. Na tsy mihinan-kany isan'andro za fa ataova tsisy 813. Tsy mihinan-kany zany. Ankoatr'izay ihany koa dia mbola misy ilay fitenenana hoe anonyme. Izany hoe tsy mila miteny anaranao ianao tsy mila miteny hoe izao ny laharan'ny findayako fa tonga dia milaza ny zava-misy izany no ataonao anatin'ilay 13,700. Betsaka ihany ve nefa ny olona miantso an'io 13,700 io sao dia manana tarehimarika kely ianao afaka lazaina aminay sy ny mpijery ihany koa. Ie. Misy mihitsy aloha araka ilay niteneniko tamin'ny farany iny hoe maro ny olona efa manomboka miantso ilay 13,700 tao aorianan'ny fandaharantsika iny izany. Talohan'izay koa nefa nandeha 13,700 ary aloha mariako kely aloha Laura fa ilay 13,700 dia manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny
5 aloha zany hatramin'izao aloha fandehanana dia raha jerevana ny atotanisa izay misy zany a tao anatin'ny ray volana zay a dia misy eo amin'ny 200 latsaka eo no ny antso ary avy amin'ny faritra maro a ary tena faritra 20 era Madagasikara tsina no afaka miantso ny 13,700 misy avy any Amboasary Sud izay tena tsy eritreretanay mihitsiny misy avy any Faratsio, Sonerany Vongo, Fenerive Est misy koa nefa ny avy eto Antananarivo eto amin'ny manodidina eto ihany koa nefa manao an'ilay antso dia akoatr'izay ihany koa ny zavatra hita dia ny herisetra ara-batana dia tena misy satria raika amin'ny 50 raha amin'ireo ilay 200 raisinareo zany a no hiaran'ny herisetra ara-batana misy koa ny hiaran'ny herisetra ara-nofo a izay mbola ataontsika hoe amin'ny telo eo angamba no raha tsy diso no anatin'izay miantso momba izay herisetra ara-nofo izay atsika eto Madagasikara moa mamalagasy atsika mbola zavatra saripady ny resaka fananahana zany ka raha hiaran'ny herisetra ara-nofo a tena mbola vitsivitsy aloha ny mahasamy toroka ka izay mampatonga an'ilay salanisa somary mbola ambanimbany amiko manokana mety amin'le hoe confidentialité na tsy ambaratelo angamba ny mahatonga ny olona hoe raha tratra ny herisetra ara-nofo dia tsy miantso ny 13,700 sao dia mba afaka omenao toky sao dia afaka omenao fanazavana bebe kokoa ny olona ny tokantrano hoe misy tsy ambaratelo marina ve confidentiel marina ve sa ny olona rehetra afaka miaino an'izay fitarainana izay ny laharana 13,700 dia tena confidentiel tsy ambara telo arak'izay tenen'izay fa le olona miaino anao izay tokana eo ihany no maheno ny olana izay mahazo anao no manatiady anao miezaka manome ihany koa ny torohevitra ao anao. Allô 813 Lina 813 miarakanao tompoko. Ity laharana maintso ity dia tena natokana ho an'ny olona rehetra izay mahita trangana herisetra na hiarana herisetra eny fa na dia ireo olona mpanao herisetra ary ka te hizaka aminay koa hoe izao le tena tsy zakany na izao ny zavatra mahatonga azy hanosika azy anao an'izay herisetra izay dia vonany anampy an'izay rehetra ny olona rehetra izay izany hoe tsy manavanavaka ity laharana ity fa afaka miantso daholo na ny miaka ny herisetra na nahita trangana herisetra na ny mpanao herisetra ary sao dia misy afatra kely ary na fanentanana ho an'ny mpijery momba an'io 13,700 io ao anatin'ilay fianonanao ao anatin'ny 13,700 dia olona efa mpiatsehatra ara-tsosialy avokoa no mandray ao anatiny ao olona efa nahazo fiofanana olona efa zatra tsy voazay akory tsy hoe nisy ny larina 13,700 akory vao nanao an'io asa io zareo fa efa mpiatsehatra mihitsy zany reo olona reo efa manana traikefa ka miangavy atsika zany aza mihafahafotsika fa arak'izay voalaza teo sady maimaim-poana ny ao anatin'ny tsy ambaratelo tanteraka ny fiantsonao an'ny 13,700 misaotra anao hatrany manaiky vahiny ato anatin'ny fandaharana Herisetra Teboka misaotra betsaka mandram-piona indray efa tonga etsy ihany koa iandimialy tsy izy izy fa ilay psikôlôgitsika eto amin'ny fandaharana Herisetra Teboka tonga sondra ao andimialy misaotra betsaka Laura faly miaraba Laura dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana faly miarabanao ihany koa tsy mifandray tanana antsika ohatry ny mahazatra izany mihitsy mila mitandrina misy orona tsara izay ho jerevantsika kely aloha andimialy dia rehefa fetsika miverina amin'ny resatresaka vadiko tsara be raha mandeha mitele io alohanao atao karaha io za tsy atao ohatran'io zany dadaka karaha io boka tiako zana ka za tsy atao ohatran'io vato tsy maneka tsy maizy tianao karaha io tsy maizy moa zafanao vatoko zay raha tiako atranto mila renao jiaby asazodo
Araka ny hitantsika tamin'ny oronan-tsary teo dia somary mirorosaina ihany a, somary manontany tena hoe ve ka misy karazany roa ny violence physique na ny herisetra ara-batana, satria misy ihany koa ty herisetra ranofo ty. Ny herisetra ara-batana moa zany dia le fahitantsika hoe vono sy ny sisa, fa ny herisetra ranofo voalohany sarotsarotra ny tantarana anazy, ny faharoa raha ohatra ka ny vadintsika na ny olontsitsika no manao an'io herisetra io aranofo io amintsika, dia ohatra mieritreritritsika hoe sao dia tsy herisetra ary le izy, sao dia afaka azavainao kely ny momba an'izay. Tena mitovy mihitsy zany le herisetra ara-batana sy le herisetra ranofo, satria samy miantra manaina le izy. Violence physique sy violence sexuelle zany samy physique, satria miantra amin'ny vatana zany. Ny violence physique rehetrarehetra zany dia rehetrarehetra hoe kasitanana zany. Hitanao ohatra hoe manao te-hamaina, mandaka, manisy totondry, fa misy koa zany le hoe alaina mihitsy le olona dia domina amin'ny rindrina le olona, na hoe akapoka amin'ny fandriana, be dia be le karazany. Fa misy koa hoe mampiasa fitaovana koa izy, ohatrany hoe mampiasa ny telefonina izy zao dia tezitra avy dia tapitapika eo dia any amin'ny tarehanao iny mijanona zany. Dia ohatrany hoe enti-patezerana zany le olona na zavatra ohatra zany, dia misy koa hoe manipy vera sy ny sisa sy ny sisa. Ireny zany le herisetra ara-batana. Fa misy ihany koa zany le herisetra ara-nofo, le violence sexuelle. Io zany matetika aloha tsy dia tena fantatry ny olona rehetra. Izy io zany tsy voatery hoe fanaovana le firaisana ara-nofo amin'ny fomba feno abibiana, tsy voatery ohatr'izay le izy. Fa le zavatra tsy mifanarahana kosa zany hoe ataovy ohatran'izao nefa tsy mifanaraka amin'ny sain'le anankiray ary tsy mifanaraka amin'ny eritreriny le izy dia eo kosa zany tena herisetra ara-nofo le izy. Izay zavatra izay zany mila fantatry ny olona. Ekena zany hoe rehefa mpivady dia misy ny antsoina hoe devoir conjugal, tokony hoe rahana manao tokoa zany zavatra zany, fa le fifanarahana zany no tena hoe tokony hoe ho fototry le fiarahan'le olona anankiroa, sady endrika fifankatiavana raha teo koa zany hoe tsy fifanerena zany fa fanajana. Ohatrany ahoana le fandavana zany avy any amin'ny raha vehivavy, tsy maintsy hoe tenenina ve hoe za tsy hanao an'izany, sa atao amin'ny fihetsika, sa ohatrany ahoana ny fomba afantaran'le lehilahy hoe tsy manaiky an'le zavatra tiany atao amin'ny vatanao hoe ianao mahatonga le izy hoe lasa herisetra ara-nofo avy eo rehefa terena ianao. Efa somary mitatra lalala kely izay fanontaniana izay fa tsy maninona fa hovaliantsika. Matetika zany le vehivavy efa mandamy mihitsiny, ary le fandavan'le vehivavy iny mihitsy mampiakatra bebe kokoa an'le herisetra. Ary mahagaga aloha fa ohatran'le fandavan'le vehivavy mampiakatra an'le herisetra iny mihitsy no mety ohatran'ny afinaritra an'le mpampiatra an'le herisetra. Zany hoe le izy tolona mafy sy le miady mafy, tsy anatanteraka an'izy izy zany mety ahitany le ankilany fafinaretana kondra indray, zany hoe tena lasa lavitra mihitsy le izy zany. Nazava tamintsika tany atokantrano kosa angambany ny mahasamihafa ny herisetra ara-batana tsotra sy ny herisetra ara-nofo. Misaotra anao hatrany andimialy fa mahalala zavatra foana izay rehefa miaraka aminao. Misaotra betsaka koa aloha dia misaotra betsaka mijery. Satry foana ny tafatafa hiaraka amintsika fa dia tapitra sahady ny fandaharana. Ety am-pamaranana dia tsy haivina fa misy an'ilay concours na sketch na fifaninanana tantara-tsehatra miompana manokana amin'ny ady ataontsika amin'ny herisetra mifototra amin'ny malahy na amin'ny mavavy. Ohatrany ahoana ary natao rehefa te handray anjara, alefanao any anatin'ny pejiny Herisetra Teboka io tantara kelinao io, alefanay ao anatin'ny pejy ilay izy dia izay be j'aime na be pitia no maharesy. Any amin'ny faran'ny fandaharana zany hoe ny fahavalo ny fandaharana any no afantarantsika hoe iza no naharesy. Aza adiny ihany koa fa raha manana fanamariana na fanontaniana na fijoroana vavolombelona ianao dia alefaso amin'ireto adresinay ireto. Entanina ihany koa sika iantso ny 370 na ny 813 raha sanatria ianao ka tratra ny herisetra na ianao favolombelon'ny herisetra eny amin'ny fiarahamonina eny. Raha ohatra moa ianao te hanantona mivantana ireo ivitoerana afaka hitarainana sy angalana sosikevitra dia ho hitantsika eo amin'ny écran amin'ny faran'ny fandaharana zany. Izay ary mandra-piona tompo amin'ny herin'ny indray.